Tompoko lasy tompoko vavy akafaliana indray no iarahana amintsika amin'ny takarivan'ny alakamisy ity manasa antsika mitiavana ihany koa anaraka ny fampalalambo vao ohatra amin'ny farany eto fahita lavitra Maty TV. Tontolo politika ihany no anomboantsika ny fampalalambo vao amin'ity takariva ity. Notsindrin'ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina tao anatin'ny kabary ny teny Ambohitsirohatra nandritry ny fanamariana ny fahefa-taonan'ilay asabotsy 7 febroary 2024 asabotsy mena ny marimarina kokoa fa tsy fanajana ny vahoaka malagasy ny fanemorana ny tetiandrom-pifitianana tsy mijanona nefa ny tolona hoy ny fanazavany nentin'ny filohan'ny tetezamita na dia maro ary ireo mpamadika ao anatin'izay tolona izay. Tetezamita Andrajoelina nandritra ny lanonam-pankalazana ny fahefa-taona ny sabotsy mena ny 7 febroary 2024 ho azy rehefa nisy ny datony mena dia tokony hajaina izany. Rehefa misy ny fotoanan'ny fanomezana dia tokony ajana izany. Ny tolona isika mba niady ho an'ny fanovana. Nisy fotoana teto nomena ny vahoaka malagasy dia ny datiny fahavalo May izay tokony hanatontosana ny fivitianana eto amin'ny firenena. Tsy fotoana nomena ny filohan'ny tetezamita io fa datiny fanarahany rehetra sy izay manaiky ny tsy mitindriny ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Dia gaga ny tenako tany ivelany ihany nareo hoe mihemotra ao ny fivitianana président. Amiko manokana tsy fanajana ny vahoaka malagasy izany. Matoa ianao manome fotoana ny vahoaka malagasy tokony manaja. Tsapako ary mieritreritra lalina hoe tsy fantatra ireo tompon'andraikitra maromaro ny lanjan'izany tolona natao teto amin'ny firenena izany. Tsy tsapan'izy ireo ny namoizana ny ray, ny namoizana zanaka, ny namoizana rahalahy, ny namoizana anabavy ary ny takaitra izay hoe tsika tsirairay avy. Vitsy ny tia tanindrazana sy mijery ny tombotsoa amin'ny vahoaka amin'ny mpanao politika hoy ny filohan'ny tetezamita. Firy amin'ny mpanao politika no mba tena mana fitiavan-tanindrazana. Firy amin'ny mpanao politika no mba tena hitsinjo sy hijery ny hasoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Raha amin'ireo mirehetra milaza sy mitonina fa ilatsaka ho vidiana ireo dia tsy mahita tompoko. Ny sasany aza moa dia tsy mena mivadika toy ny tanalahy na hivarotra ny fanahany aza ka ho filoham-pirenena hisolo ny toerako dia ho ataony. Fa mbola mitohy ny tantara fa tsika koa dia azakivy ianareo. Ianareo namapirelo azakivy. Nanome toky tamin'ny niarambona tamin'ny 7 febroary ihany koa ny filohan'ny tetezamita fa honerana faran'izay aingana ny onitra izay efa navoaka ny fitsarana mikasika ny raharaha 7 febroary. Eto dia miteny fa tsy maintsy honerana farak'izay aingana ny onitra izay efa voalaza sy voarakitra ny tribonaly fa tokony ho azonareo namana mpitolona rehetra na ny naratra na ny namoy ainy zany. Aza malahelo ihany koa ianareo hoe tapitra ny tetezamita tsy milatsaka ny filohan'ny tetezamita dia mety ho kivikivynareo hoe ahoana moa zany mombanay. Raha mbola velonena naina sy eto foana ny tenako dia tsy anaranareo mandrakariva. Izay indrindra satria le fanampiana satria maro aminareo no tsy afaka miasa intsony ankehitriny, manana klem, tsy afaka mamely teny, tsy afaka mamely ny ankonana. Ka ny fanampiana izay omena anareo dia mahafaly ihany miteny eto Androany fa tsy tapitra amin'ny tetezamita fa mbola mitohy mandritra ny 5 taona tompoko lasy tompoko.
Nambara filohan'ny tetezamita fa mitontoolona tsikivy ny tenany na dia maro aza mipisoloky sy mipamitaka ary nambarany fa manana jidiny rehetra tsy hanaiky hanaovana ho zaza ny malagasy ary manohitra ny fanakorontanana ny tenany. Taoriny Kabarina dia nametraka fehezam-boninkazo tamin'ny tsangam-baton'ireo Arthur 27 teto anoloan'ny lapan'Ambohitsirohitra tamin'ny 7 volana febroary 2024 ny filohan'ny tetezamita.